Fantatrao ve fa voadika amin'ny fiteny 3,7 isa baiboly. Izany hoe raha ataony kajikajy dia manodidina ny 5 hatramin'ny 7 miliara eo ny boky voatota maneran-tany. Izao anefa misy olon-tsotra, misy manam-pahaizana, misy mpitondra fanjakana niezaka nanafoana ny baiboly nandritry ny taona maro, indrindra tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo, kanefa mandrakity ny androany dia mbola io ny baiboly anisan'ireo boky be mpanana indrindra na any an-tokantrano na any anaty telefônina tsirairay avy. Inona ary nahatonga an'ity boky ity nahavita ny telo taonjato maro toy izany? Baiboly ihany mamaly azy araka ny voalazan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Timoty voalohany 4:9 fa ny soratra rehetra izay mety tsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoa kosa fampianarana, fandresen-dahatra, fanetsiana izay diso, fitaizana amin'ny fahamarinana. Manamafy izany ny mpanao salamo manao hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako teninao. Ilaina ny baiboly satria nanova fiainan'olona maro ary afaka manova ny fiainanao ihany koa. Saingy tsy ampy ny malala sy mahafantatra fotsiny fa ilaina miaina izay voalaza. Ary ny voalazan'ny mpanao salamo manao hoe ato am-poko ny iraketiko ny teninao mba tsy hanotako aminao. Hoy koa ny bokin'ny Hebreo amin'ny 4:9 manao hoe fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra no sabatra roa lela. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorony, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ao amin'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo niala avy tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Nomena fahazavana ianao ary nantsoina mba hizara izany fahazavana izany.